azahodinkodina ny saim-bahoaka nisy fifidiarana teto matoa lany pentanana raha matoa ary lala Ramanantsoa nisy tsikina ny fambolena korontana eto Madagasikara ny fikambanana beton armé dia hanolotra sosikevitra eto mampandroso sy manatsara izany tanàna Antananarivo izany ka atolotra ny ben'ny tanàna ny antsony rehetra mba hanajanona ny ady ka hitondra sosikevitra mampandroso ny tanàna Antananarivo ity filohan'ny fikambanana beton armé ity tahaka izao ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanongazetinay manoloana ny fahavitany ny fametrahana ny ramatoa ary lala Ramanantsoa hitantana ny commune Ambonivohitra Antananarivo mandritra ny 5 taona. Andriamatoa Bebotsy Loris filohan'ny fikambanana beton armé. Nandresa amin'ny salan'isam-bony ny ben'ny tanàna Iarlala eto Antananarivo. Mazava izay fandresena izay satria ny vahoaka no nifidy. Raha nisy ondresaka mandeha antsika hoe misy alabato non. Aokantsika tsy ino fomba lazantsika azy hoe azahodina ny saim-bahoaka fa ny fandresena misy teto hitantsika fa tena zavatra marina no tranga teto, fifidianana no natao teto. Andany nametraka azitsika tavapetraka tsy misy korontana ary azam-bolena eto ny korontana eto Antananarivo fa zavatra teto apetraka dia hoe ny vahoaka dia ty amin'ny fitondrana no misy azy ka dia mafikambanana anay amin'ny beton armé anay nametraka ny ben'ny tanàna niaraka tamin'ny ben'ny tanàna io ny teny ambara dia izao no ataonay zao amin'ny mahaponina tsotra anay manolotra sosikevitra ny afana mampandroso ny tanàna Antananarivo zay nataontsika ary za tena manentana mihitsy ny mpanohitra ajanona amizay raha ngany ady aloha iarahantsika manana Antananarivo aloha antsika midamina Antananarivo tanàna no alamina fa raha isy korontana foana dia antsika hoe metritra hoe ina zavatra ho isy tranga eto atao antsika hiaraka avoaly sosikevitra afatsika mampandroso ny tanàna Antananarivo. Tafaresaka beton armé tsika mazava ho azy fa ny fikambanana ny beton armé tsy hoe eto Antananarivo ihany fa manera Madagasikara tsika teo zao avy tany amin'ny faritra Atsimo, avy tany amin'ny faritra Androia, faritra Nosy nametsarintsika ny beton armé tafatsangana araka tokoa izy. Zay zao efa manomana hiditra amin'ny faritra Sofia zany hoe ho aparitaka manera ny faritra manera ny Madagasikara ny fikambanana beton armé. Tsy misy fandraisana ndraiky tokoa mipaka any amin'ny vahoaka any amin'ny mpanjifa dia zay zavatra zay nefa nitoerana atao hoe rehefa tsy ho vita ilay izy amin'ny fahefana ary zay amin'ny ataonay na anoizy na tsy anio satria efa hita tady hiditra any amin'ny explosion sociale tsika zoa dia hietsika mihitsy ampiariny zo ny mpanjifa anao zay farany vitany apidina anio satria stokazina vary rehetra eto efa fantatray tena mampiakatra ny vidim-bary io efa fantatray zay zavatra zay zany mitereny le olona mampiakatra azy sy zavatra any ambanivohitra tany rehetra any dia tonga dia midina olana voalohany indrindra maiko anio mampiakatra sy mampidina anio mampindram-bola any amin'ny ambanivohitra rehetra any manome volany le collecteur sy grossiste reo zay sady collecteur moa reo ny grossiste amin'izay fotoana zay reny edolo koa le grossiste reo fa rehefa tsy mety amin'izay le grossiste eo zay vao misy action ho ataonay l'État sa tena mangana tanana sy mizavatra ry tsy mahazo tombontso akory amin'ny fiakaran'ny vidim-bary io fa le indrikely le collecteur no mahazo tombony amin'ny zavatra io dia ny olana an'le collecteur rehefa mpiakatra zavatra foana dia any amin'ny lalana ratsy lalana eo ambaran'ny fitondrana ambaran'ny fitondram-panjakana fa ry zareo mamotika azy satria tsy tia misy adversaire akavary amin'ny toerana io zay le izy filana ajojainy indreo io eo koa ny tenenay amin'reto le aprisiako le épicerie makanareo facture dia hitanay zay grossiste mampiakatra an'izy fa zay mpiarony zo mpanjifa misy ny commune Manjakandriana ny finiavana sy ny fitiavana ataon'ny mpiasa nyity commune ity hitondra anjara biriko amin'ny fampandrosoana izany tanàna izany porofon'izany na dia misy aza ny olana sedrainy amin'ny fahatapahany herinaratra dia manam-piniavana mandrakarivo izy ireo ary meny sosiny tsara ho an'ny tolotra ho an'ireo manana antondra ra eo anivony izany commune izany mahavelom-bolo zany ary miara-mandeha sy miara-mifanometana nampandroso ny commune miaraka amin'ny vahoaka ary ny fianoana ireo filana sy ny fanaovana lahara-pahamehana ny tena ilainy izany vahoaka ny Manjakandriana izany hoe ny ben'ny tanàna Solofo Jocelyn no hiara-pandresy fahandroso izany commune ny Manjakandriana izany tsy ho adinoina avokoa araka izany izay rehetra marary n'izany commune izany ka hitondrana vahaolana tanteraka ihany koa ny famondrana asa ary ny fandraisana ity ben'ny tanàna vaovao izay ilany vahoaka Manjakandriana ity commune Manjakandriana lany ben'ny tanàna Razafinakoto Solofo Jocelyn
avy amin'ny lisitra isika rehetra miaraka amin'ny radio. Sivy ny toerana talontsaina ray nazo indépendant farina dimy ny any isika rehetra miaraka amin'ny radio, roa ny any fiboy ary ray no azony lisitra ADN. Dia misaotra manokana an'Andriamatoa ben'ny tanàna mpitsolo toerana sy ianareo mpiara-miasa rehetra ato amin'ny commune satria teo amin'ny herinandro teo no nandalovako teto nivezivezeko teto nahitako hoe tena ao anatinareo ilay fitiavana ny commune urbaine Manjakandriana ary hita ny ezaka ataon'ny tsirairay vao niditra ilay andro tato dia maromaro nanantona anany resaka mahakasika eo izy zao no olana tena tokony andehibe ny asanay raha tsy resaka ao amin'ny resaka ao amin'ny état civil nao fotsiny hoe mahaniry loatra izahay fa isan'andro izahay rehefa tonga ny olona androany manao bulletin de naissance na copie eo dia vita fa tato anatin'ny fotoana fohifohy zay ozy izy zareo mampalahelo anay loatra no mijery an'ilay olona miverina fotsiny satria tapaka foana nijery tozy izy aho hoe izany tonga dia isan'ny hery lehibe manosika ana misy mpiara-miasa ato amin'ny commune tonga dia efa manana an'izay fitiavan'izay satria fitiavan'izay raha olona kamo miasa dia faly be zaka raha tapaka ijery tapaka nijery fandana miverina fifamindra-pahefana ny androany mirary sosahady mangataka fiara-miasa mavetrika amintsika rehetra atao anatin'ny service technique rehetra izay tarihan'ny chef district mangataka fiara-miasa ngeza be ny commune urbaine Manjakandriana. Nisy zavatra be dia be nampanatenaina ny vahoaka nampanatenainay ho atao ato anatin'ny didiny taona ity tsy ambo avita izahay dia vonina hiasa ary matoky fa raha reo mpiara-miasa atao amin'ny commune reto afaka ifanometanana Manjakandriana tena azo ampandrosoana Manjakandriana fa ny angatahanay voniny izahay fa ny angatahanay fiara-miasa faran'izay akaiky aminareo solo tena mpanjakana ambony manam-pahefana eto Manjakandriana fa izahay dia hiasa ary anao zay tratranay rehetra ahafahana tondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana Manjakandriana satria fitiavana ny Manjakandriana fitondrana tamberina andraikitra ny otrana be ny tanàna ka dia mangataka fiara-miasa ngeza be aminareo izay ny tena tiako apetraka manarak'izay mangatabavaka ihany koa amintsika rehetra satria akentsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary ilay teny malagasy ny tany midadasika sy malalaka ny ponina 30 tapitrisa narena ambony tany anaty ranomasina sy anaty ala ny tsy fananana fitondram-panjakana politika mazava ampanankarena ny vahoaka mihitsy ny olana sedraina ankehitriny na dia eo aza ny tolotra sy ny tinady izay tsy voafeo amin'ny tontolon'ny fandrarana izay mampikaikaika ny vahoaka eo amin'ny lafiny vidim-piainana eo amin'ny lafiny fanoherana kosa indray dia lany andro amin'ny fanenjehana be fatany ny mpanohitra fa tsy manana rafitra na vina fampandrosoana andresen-dahatra ny vahoaka na izany aza nefa dia voafeny mpitondra fanjakana ny lafiny filaminana ny tinambara ao anatin'izany dia lafiny fitoniana fa tsy hoe sécurité akory araka ny faneho-kevitra hidany Rakotoson izay naneho hevitra momba ny raharaham-pirenena fery nandresaka tamin'ny mpanao gazety izy dia narena nefa tsy azo raha tsy ao anatina filaminana manoloana izay fikasana ho amin'ny fambolena korotana ataony mpanao politika sasasasany fa iny ny TV Madagasikara Dany Rakotoson mpamakafaka raharaham-pirenena. Ny zavatra miseho aloha entin'ny fitondram-panjakana mampiseho foana dia hoe misy filaminana misy stabilité politique eto Madagasikara ary hitantsika izany fa tsy maro ireo niezaky ny ambolokorotana eo amin'ny sehatry ny resaka fifidanana eo amin'ny sehatry ny fiakana vidinentana sy ny rehetrarehetra ny zavatra misy fa asom-ban'ny lalana dia nefa ny vita amin'ny zareo fitondram-panjakana foana no nametra dia mahatonga misy fanontaniana foana moa matetika mipetraka eo ave le démocratie zay tsy hoe le démocratie ny tena olana foana teto amin'ny fitondrana eto amin'ny firenena dia tsy fanana ny ampoko-panohatra tena rafitra manana an'izany atao hoe stratégie politique amin'ny resaka développement indrindra izy tsy hoe hitarika olana korotana fa tena miainga avy amin'ny hoe fandresen-dahatra ny fandresen-dahatra amin'ny ampoko politika manan-kevitra dia ny fifidanana no mifampitsara hany ka ny ataon'ny zareo rehefa tsy mipetraka le rafitra napetraka zareo dia lasa fanenjehana foana le
le izay amin'ny fitondrana hoe misy alabato misy an'izao de nefa tsy takora mifanamarinana n'izany zavatra zany fa sendra hoe misy fay amin'ny zavatra anankiray hita de fa inona no vanatantasika be manerana ny firenena ka am'izao aloha zavatra tsapa matotsika mbola ao anatin'ny filaminana de satria hain'ny fitondram-panjakana ny fean'izay ary zavatra tsaroa foana fa ny arenina tsy azo raha tsy ao anatin'ny filaminana. Tadidio fa io resaka vidin-zavatra io c'est la loi de l'offre et de la demande izy ny fiteny zay ny tolotra sy ny mpinady matoa zany io misy fiakarana de satria misy koa ny mpividy amin'izy tsy ho ataon'ny io zany tsy ho ataon'ny mpivarotra mihitsy zany hoe tsy azo tombony izany fa tsy maintsy tanjona azahoana tombony. Ny olana fotsiny tsy fananany fitondram-panjakana stratégie foana mba hisiny le fanatsarana le fahefa mividy le vahoaka. Zany zavatra zany hoe fandresana foana hatramin'izay de raha malala fa raha ohatra ka enin'alina sy roa etsy ange tsy mahavita volana zany dikan'izay zany tokony manana le stratégie mihitsy ny fitondram-panjakana atao zay hampanankarena le vahoaka. Eo zavatra io fa teneko foana hoe io nge tsika Madagasikara tany mahantra foana tsika hatramin'izay tsy tamin'ity fitondram-panjakana ity ny mahantra amin'ny malagasy fa efa vao niala ny fahaleovan-tenitsika de nanomboka tsy nahay nitatana daholo zay filoham-pirenena rehetrarehetra teo de nitsotongana dikan'izay zany tsika ao anatina fahantrano rehefa ao anatina ady anankiray ny firenena ohatra n'ireny zavatra niseho tany amin'ny guerre mondiale reny de efa miala io izy de tokony misy plan amoahana le firenena ao anatin'izay fahoriana zay zany hoe zay catastrophe zay na ady io na fahantrano io na aretina zay natonga ny relance tany amin'ny taorenan'ny covid reny zareo efa niakatra daholo niarikarena ny tany amin'ny firenena mandroso ny azy efa vonona le stratégie ny fitondram-panjakatsika eto Madagasikara tsy manana an'izay stratégie ialana amin'izay fahantrana nandritra ny taona maro zay de zay zavatra zay tokony avoaka amin'ny fitondram-panjakana mihitsy hoe ny ampanankarena le vahoaka satria tadidio tsara fa ananatsika amin'ny firenena lehibe antsika amin'ny firenena fivorantsika ny resaka tany ny haben'ny tanytsika mbola lehibe lavitra ny olona Frantsa ny resaka olona manana telopolo tapitrisa ny resaka tany ny resaka ranomasina ny arena-kibon'ny tany tsy misy mihitsy antony tokony hampahantra ny le vahoaka fa tsy fanana fitondram-panjakana zay politika mazava tsara entina ampanankarena le vahoaka zay no tsy ananany.